nametraka ny ahiahy ny mety hisy ny korotana mandritsy ny fifidianana ny eo anivon'ny zagasy izay no anaovanay antso ho an'ny tompona andraikitra eo anivony senia amatompona andraikitra voalohany zareo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny eo anivon'ny fitsarana ministère fitsarana satria resaka ordonnance ny olana eto ary ny eo anivon'ny CFM satria itady hisy korotana zay tena hoe andraikitry ny CFM no misoroka ny mety hatongavana zay zavatra zay nametrahana azy eo ary ihany koa mpitambiny filaminana raha ohatra ka hoe tena hirosona tokoa le fifidianana ny hametrahana ny paikady tena mametraka an'izay hoe isorohana ny mety korotana zay satria mirorosaina gasy amin'izao fotoana zao hoe hisy marina ve le fifidianana manoloana zany zavatra rehetrarehetra tany zay dia manao antso zay ireo tompony andraikitra ireo anazava ny saim-bahoaka anome tokony vahoaka fa hisy na tsy ho hisy ny fifidianana manoloana zay zavatra rehetrarehetra atao zay namaly ny ahiahy avy hatrany ny teo anivon'ny seni ansa amin'ny chronogramme atsika mba jereo kely ny chronogramme fitantanana ny fifidianana zany dia mialotsika zany zao mandeha alohan'le zavatra voalaza ao anatin'le chronogramme no zany tsy misy olana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany hoe zahantsika ny atonga ny carte électorale any ampelantanany mpifidy rehetrarehetra petsakilan'izay nahazo fampitaovana avy amin'ny masevo japonais ny seni toy ny solosaina onduleur imprimante vidéoprojecteur ary moto tafiditra ao anatin'ny fiatriana ny fifidianana izao fampitaovana izao